Mahafinaritra miarahabantsika rehetra ho anao izay miheno amin'izao fotoana izao manonona ny fahatsaran'i Kristy sy ny fiadanany anjaka hanapaka hatrany ao anivon'io tokantrano izay misy antsika tsirairay avy ao io. Ampifaliana no hitongavako eto aminao ary hiara-bako antsika rehetra natratra ity androany ity dia fahasoavan'Andriamanitra no nahato izao antsika rehetra. Matoa afaka miteny eto aminao matoa ianao afaka mandre ahy dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Haleloia. Tsy adinoko mandrakariva no mampatsiahy antsika rehetra indrindra ho anao izay tena mazoto manaraka n'ity pejy ity manaraka ny fizarana rehetra izay aroso ato dia hiataniko hatrany ianao mba hizara ihany koa dia hanentana ny hafa mba hisaboneny pejy mora vo izao misy ianao no maheno dia mba afaka sabonenao ny pejy mba tonga anao mandray notification manaraka mba mahazo ny fizarana izay aroso ato amin'ny pejy izany amin'ny andro hafa. Eny ary raha sitraka ao dia akipio vetivety ho masonao mba hivavaka alohantsika mialohan'ny handrenesantsika ny teny fohy izay fampizarantsika eto an'izao fotoana izao. Andao ary vavaka isika. Haleloia. Ray masina tsara indrindra rainay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Makasitraka feno tompony amin'ity fotoana ity nanomezanao fahasoavana manokana afaka hitondra ny hafatrao ny teninao ho aminay tsirairay avy indray androany. Misaotra indrindra satria ho anay velona ny misy ny fanantenana izay velonaina rehetra mandray amin'izao fotoana izao dia ho tononiko amin'ny olona izay mihenoa ny fiadananao Kristy. Misaotra indrindra nanomezanao sofina tsirairay avy reto afaka mandre ny teny. Nomenao vava ho afaka mamaky ny teninao. Nomenao maso afaka hita ny teninao izay rehetra. Nomenao tova, nomenao fo afaka hidina ny koriana n'ilay teny ka hanjaka omponay izany teninao izany mba ho tanteraka aminay ny sitraponao rehetra. Indreto ary ny tsirairay avy vonina handreny amin'ny teninao na ireto miheno reto na ny tenako izara dia samy mba handray ny teninao indray izay ka hakatony amin'izany. Ka misaotra anao sady Tompo ary amin'ny anaranao no izarako izao hafatra izao. Misaotra Tompo. Haleluia. Amen. Amen. Haleluia. Ndao ary sika zery tenin'Andriamanitra raha sitraka ao dia jereo ny baibolinao ao amin'ny filazantsara ny Matio. Filazantsara ny Matio toko 7:20 dia vakitsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany hatrany amin'izay hijanonako izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no hamakitsika no teny io rehefa hitanao dia mba maso raitsika miara-mijery fa za no hamaky. Ndao ary iaraka maka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny aliny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy hizahan'ny fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohoro-tany mafy fa nisy anjelin'ny Tompo nidina avy tany an-danitra dia nakeo ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny 7 ary ny fijery azy dia tahaka ny helatra ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala. Haleloia. 4 ary ny mpiambina ny vadi-po noho ny tahotra azy. Haleloia. Ny vadi-po ry zareo zany satria hitatsika ny vadi-po noho ny amin'ny tahotra azy ka tonga tahaka ny maty. Zay ary. 5 ary ny anjely namalika nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Zay mihitsy zay le tadiavintsika sanandro. 6 tsy ato izy efa nitsangana araka izay nolazainy avia ka jereo fa atao no nandrian'ny Tompo. Haleluia. 7 ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo ho any Galilea izy any no hahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo aho. 8 dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra. Haleluia. Dia nihazakazaka nilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra ary
izy ireo ary izy ireo na anatona dia ny hazona ny tongony ka ny akohaka teo anatrehany. Farany fahafolo farany dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandehana ka asaovy makany Galilea ny rahalahyko fa any no hahitany ahy. Halleluja. Amen. Zay ny tenin'ny Tompo amiko sy aminao androany. Tsika rehetra mbola tsy alavitsika nankalaza ny andron'ny Paka. Ary za eto teny aminao fa tsy isataona ny fankalazana ny Paka. Tsy tamin'ny herinandro nankalazana azy fa omaly androany rapitso mbola paka zisika hiapaktehany amin'ny olona zay aniran'ny Tompo anao ny fahavelomany Kristy eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe Paka isan'andro eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Tandremo so anisan'ny olona mankalaza isataona ianao dia feno isa misy na ny anatin'ny tranom-piangonana any rehefa fety ny andro no indroa intelo mihodina misy ny fotoam-bavaka rehefa tonga ny amin'ny heriny iny izy ireny na indray-pandeha fihodinana voalohany rehefa vitsy indray ny ao ka tsy anisan'izay ianao fa anisan'ilay mankalaza ny fahafitsanganan Jesosy eo amin'ny fiainanao isan'andro. Amen. Eny ary ny zavatra hitantsika ato dia nahita an'ireto rahavavy anankiroa reto sika, i Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ny iray saina ny azakazaka nandeha tany am-pasana hijery an Jesosy. Ny olombelona moa ohatrantsika zao raha tsika malagasy ny resaka dia mahita mamangy fasana reny dia mitondra voninkazo dia mahita raha tenenina samihafa eo dia nareo any dia fa ny zavatra tiana resana eto hoe raha miresaka amin'izay olona any am-pasana zay ny olombelona dia jerena tsisy mamaly eo satria tsy aheno anao mihitsy ilay any anaty fasana. Fa teto dia nafinaritra be rehefa niazakazaka ndray saina izy amin'ny rahavavy dia mba niasa koa ny Tompo dia satria le hitantsika le fiaingany fony izy amin'ny rahavavy andeha hitady ny Tompo dia iny koa ny Tompo lasa napidina ny anjeliny andeha hiresaka amin'izy ireo. Tsy le maty tao am-pasana ny resaka aminy fa ny anjeliny Jehovahandriamanitra no ny rana hidina teo amin'izy ireo mba hiresaka aminy. Dia rehefa niazakazaka teny moa zany izy amin'ny rahavavy dia raha tsika namaky teo ilay teny fa nisy horohorontany mafy. Hitantsika raha vao iseho ny herin'Andriamanitra dia tonga dia misy atmosfera koa hoe manifeste daholo ny zavatra rehetra mozongozona sy ny sisa satria iseho ny herin'Andriamanitra. Mialohan'ny tonga avy any anjely dia nisy horohorontany mafy. Tonga teo izy dia nanakodiany vatrany rehefa tonga io anjely io tonga ny herin'Andriamanitra tsy raha tonga ho azy fa miasa nanakodiany vatony ataon'ny anjely dia nipetraka teo amboniny teo izy ny anjely zany nipetraka teo dia ohatrany hoe asa ina moa zany ny ataon'izy amin'ny rahavavy rehetra raha tonga eto fa dia hita fa le fiaingany fony izy amin'ny rahavavy zany dia hitan'Andriamanitra tady any Tompo marina dia nataony fanena tamin'ny anjely. Rehefa mifanena tamin'ny anjely izy dia hitantsika moa fa Andriamanitra mijery ny fotsika aloha voalohany, izay foana no hitany voalohany dia tonga dia mamaly antsika izy. Dia ny zavatra hita moa zany aloha voalohany dia hoe nisy mpiambina. Hitantsika ny vatom-po mihitsy ny mpiambina ka akory moa olombelona izay kely tokoa ny fahatakanandra olombelona ko eritreritra maty zany io Jesosy dia fa ianao zery Jesosy maty ianao iny ianao teo misehoseho Andriamanitra amin'ity tany ity ato ianao zay ambenana eto ianao indrisy ny fahatakanan'ny saitsika raha olombelona ka dia tsy lasa lavitra ndrefa ny vatom-po mihitsy ary safotra mihitsy aza tsy mahazaka an'izany herin'Andriamanitra zany. Zavatra hitantsika teto rehefa tonga tao ny anjely dia niresaka tamin'izy amin'ny rahavavy dia nilazaina fa fantatra ny anjely ho aiza izy ireo ary hitady an'izy izy ireo dia nilazainy anjely hoe fantatra izy fa ilay Jesosy teo amin'ny hatsy-fijaliana no ambony iny no tadiavinareo io fa zao tsy ato izy efa tsy ato izy jereo fa io no nandrian'ny Tompo izy. Tatsika namporofoina tamin'izy ireo mihitsy io no nandrian'ny Tompo. Etsika dia miara-mahita namaky ilay teny teo hoe io no nandrian'ny teo izy nandrian'ny Tompo. Jesosy nefa tary amin'ny hazo-fijaliana no ambony nefa nitenen'ny anjelindray hoe teo no nandrian'ny Tompo. Dia miara-manaiky zany tsika fa Jesosy ihany ny Tompo ihany Jesosy. Misy makon'olona dia telo samy hafa Jesosy dia hafa ny Tompo dia hafa ny anjely. Ray ihany ireo.
miara-mamaky zany tsika teo fa teozy nandrian'ny tompo nefa raha ny hita dia jesosy no tery amin'ny azo fijaliana raha ireo zany. Dia mazava be ny teny ny zavatra hita dia rehefa nyteny tamin'izy mirahavavy ny anjely nanambaran'izany tamin'izy ireo dia nilazana azy ireo hoe mandana tenena ny mpianatra fa anno hitanareo ny tompo, ndana manao fotoana amina toerana iray fa anno hitanareo ny tompo, lazao mpianatra. Halleluja, mahafinaritra be. Nisy zavatra hita tato amin'izy mirahavavy zany aloha dia firaisapo. Ny iray fo izy roa, ny ray saina andeha hiazakazaka hitady ny tompo. Ary rehefa nandeha izy ireo dia tsy diso lalana fa natao mifanena tamin'ny anjelin'Andriamanitra. Ary rehefa mifankita tamin'ny anjely izy dia tsy teo dia natsampa présence dia nahazoaina be fa mbola nanokatra ny sofin'izy ireo ka nandre ny feon'ny anjely ny teny tamin'izy ireo hoe tsy ato ny tompo tadiavinareo fa ndana lazao mpianatra. Rehefa niverina izy ireo nanaiky ny teny anjely, teny an-dalana amin'izay teny am-pandehanana dia nifanena tamin'i Jesosy tenany amin'izay dia jereo fa tonga dia tsy naharay lamba. Hoy isika izay tsy maharay lamba, tonga dia tao ny akohaka teo tongotry ny teo. Rehefa nifanena amin'i Jesosy ianao dia tokony hisy porofo lalàna fa babon'i Jesosy ianao. Tonga dia tafandohalika ianao, tsy maharay lamba ianao. Dia zavatra hita tokoa dia izay nataon'izy mirahavavy teo Jesosy tamin'izy ireo hoe mandehana mandana any Galilea nareo fa any no hionanareo amiko, lazao ny rahalahako, lazao ny nabaviko fa any no hionako aminareo. Halleluja, hafalian'izy mirahavavy sady matahotra ny faliny tsy azo tononona intsony ilay hafaliana ao anatin'ny fo ao. Rahavavy sy anadahy, ho amintsika rehetra izay mandre amin'izao fotoan'izao zany hafatra zany. Lazaina taminao teny ambolohany teny hoe tsy tamin'iny fotoana iny ihany mipaka, androany izy mbola paka, rapitso mbola paka, sy isika hiapaka te any amin'olona ny zavatra ampitondrany tompo anao. Androany, izaho sy ianao ny tompony hafatra eto. Voalohany indrindra ianao io miazakazaka maka izy. Any amin'ny lalana ny soritan'Andriamanitra ao aminao ve ny fiazakazana misy ianao. Miray saina amin'ny rahavavy sy ny anadahy miaraka aminao ve ianao sa ianao no mijionijiona ianao rery. Tena vehivavy eto ny resaka. Izy mirahavavy no ndray saina nandeha tany am-pasana. Firaisan-tsaina no hita tamin'izy ireo satria afaka raha olona ray dia tsy nisy namana izany dia nandeha rery fa roa no niaraka. Rehefa avy eo nifanena tamin'Andriamanitra. Zao ianao izay manao fiazakazana eto tany io. Fiazakazana maka izy io fiazakazana ataonao io. Any tompo marina ve io ary nifanena tamin'ny tompo marina ve ianao amin'ny hazakazaka ataonao sa mbola hatramin'izao tady ho reraka ianao farany, tsy mety mahita ny fanatreny, tsy mety ndraisany, tsy mety tsy matsampy ninona. Tian'io zany zavatra zany. Ao anatin'izay mahay miaino ny feon'Andriamanitra ve ianao amin'ny fotoana ianao ka nahatsampa fa niona tamin'Andriamanitra marina. Eto izy mirahavavy rehefa ny resan'ny anjely dia nanaiky ny teny anjely mandehana dia nandeha izy ireo. Ny zavatra tiana resana ao anatin'izay izaho sy ianao rehefa voalohany indrindra aloha le première pas tany amintsika, le voalohany fiaingana tamintsika hoe andeha hitady ny tompo, andeha handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy teo amin'ny fiainana. Ary rehefa nandray azy marina nifanena tamin'i Jesosy marina ve ianao. Eny am-pandana nifanena tamin'i Jesosy marina ve ianao sa hatramin'izao firy taona izay tsy mbola mifanena taminy. Avy eo rehefa mifanena taminy manao ny hiraka ve ianao sa mbola zavatra hafa satria rehefa hoe nahita azy sy natsampany fanatreny rehefa voavonjy azy miandry ny fahatongavana eny amin'ny raon'lanitra sisa tsia. Ozy izy teto na ny fanena tao tsy vitan'ny mouvement sy ny pôzipôzy rehetra nataonjareo dia ny fampihantahanta tao fa ny akohaka tao fa mandana mandeha ndana lazao ny rahalahako, ndana mifanao fotoana ny Galilea nareo fa any hitanareo Tatsika na mifanena amin'i Jesosy na miaraka amin'i Jesosy sika dia mbola irana andeha ho hirakany. Iza le rahalahiny, iza le rahavaviny, iza ny anabaviny, ireto olona manodidina antsika. Izay ny antom-pisiko sy efa firma izao ny olona maty. Fa izaho sy ianao mbola eto. Isika sy ianao natao handreny izany havatra izany. Efa mety tamin'ny fotoanany Pâques iny tany anaty fiangonana rehetra tany mety efa renao izany havatra izany fa miverina aminao izy androany mba hahatonga anao handeha ilaza amin'ny rahalahy amin'ny rahavavy endana miara-miangona amina toerana iray fa iseho amin'ny présence eo. Iseho aminareo eo aho. Eto hoy ny tenena mandana makeny Galilea nareo mandeha amina toerana na amina fiangonana anatina vondrona iray
Mifanao fotoana amin'ny rahavavy sy ny anadahy ianao dia andao hiara hivavaka eto sika na makany etendrombohitra na tsy haiko izay toerana tokony alehanareo amin'ny rahavavy, amin'ny ranabavy, amin'ny rahalahy, amin'ny ranadahy. Dia eo amin'izay firaisampona tsanganao sy ny olona miaraka aminao izay dia eo milatsaka eo ny herin'Andriamanitra. Ka mila isika izany manao ny irak'Andriamanitra, manatanteraka an'izany. Ary raha hitantsika moa izany ny tenin'Andriamanitra eto andao hidina kely ery amin'ny farany ambany, ery amin'ny 120 hoe hozy izy ny teny ato hoe sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidihako anareo, ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Amen. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nifanenina tamin'i Jesosy ianao dia irano ianao hiteny amin'ny rahalahy sy ny ranabavy, ny ranadahy, dia miara-miangona amina toerana iray. Ary mampibebaka olona milaza miteny aman'olona mibebay ianareo fa ho avy tsy ho ela ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy vita an'izay fa mbola mampianatra azy, manaova batisa azy. Raha vakinao hatrany amin'ny 9 tsirairay izy io dia hitanao izay teny izay. Eo amin'ny 9:10 angambany izay. Manaova batisa azy, mampianara azy, mampibeba azy, milazana marina, torio ny fahamarinana. Izany no ataosika. Izany momba anareo. Hitantsika ny olona rehefa ohatra izao ianao mampanao commission olona dia ianao miatoka ny freny, ny frais taxi be sy ny zavatra niranao anazy ihany, fa izy irano fotsiny dia nandeha. Dia ohatran'izay koa ny tompo maniraka antsika fa izy miatoka ny zavatra rehetra. Hozy izaho omba anareo amandra-pahataperan'izao tontolo izao. Inona koa ny mataitra anao? Inona koa ny mampidongizina anao amina toerana iray eo fa mandehana? Jesosy hanome teny, efa ny ambavanao ny teny. Aza matahotra, aza menatra ny hoe dia latsainy ihany zao raha hiteny an'izao dia indrika fa pastera any. Tsy mihaino an'izany fa alefa so mandehana. Nilaza ny anjely teo ambony hoe tsy ato izy fa efa nitsangana. Efa tsy ao-pasana intsony izany Jesosy, ka izao izany manongo izao mitsangana amin'izay koa ianao. Ino ny zavatra matimaty rehetra atao amin'ny fiainanao tao? Fiainam-bavakanao matimaty, fiainam fanompoanao matimaty, mitsangana amin'izay. Tsy dikany aby ny dilan'i Jesosy tany am-pasana sy namonoana anazy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana raha ohatra ka ianao tsy hitsangana fa mbola amin'ny fiainanao taloha ihany ny fiainanao androany. Omaly hafa, androany hafa, andro samy hafa ireo. Rapitsy koa andro hafa. Efa taona 2023 tsika io, fa tsy 22 intsony. Jesosy velona isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Dia mitsangana tamin'ny maty tokoa izy tamin'ny andro fahatelo, dia mitsangana koa izany fiainan'izay nandray azy, izay nifanena azy nifanena tamin'ny marina, mandray azy ho tompo sy mpamonjy izao amin'ny fiainana. Nifanena marina tamin'i Jesosy, mitsangana manaraka an'izay koa ny matimaty rehetra tao amin'ny fiainanao. Matimaty ny fiainam-bavaka, mitsangana amin'izany ianao. Matimaty ny resaka fivadikana, mitsangana amin'ny fatana, mitsangana manao alim-bavaka, mitsangana amin'ny herim-bavaka rehetra, mitsangana mazoto mamaky baiboly, mitsangana amin'ny zava-panahy rehetra. Mitsangana fa Jesosy efa tsy ao-pasana intsony. Inona ny ekenao matimaty ny asa maty ny devoly rehetra io? Io mbola manandevo anao anatin'ny andro indray tontolo andro anao mbola andevo ny karazana asa maty na devoly. Mitsangana fa velona Jesosy. Ary tsy isa taona ny fahavelomany fa isan'andro amin'ny fiainantsika. Amen. Raha nifanena tamin'i Jesosy izy amin'ny rahavavy reto, dia ny akohaka tsy naharay lamba hozy sika izay, tonga dia tao babo. Ary ianao vao maharay an'ity TikTok isan'andro ity, maharay an'ity Facebook ity, maharay an'ity rehetra ity ianao, tsy hoe tsy maharay lamba amin'i Jesosy fa maharay an'ity rehetra mbola azonao atao eo ianao adiny firy. Ino avy ny zavatra ny andevozan'ny devoly ianao? Voarainao tsara ady mahazo aina ianao manatanteraka azy. Karazana teknôlôjia rehetra ity. Tena velona aminao ve Jesosy? Sa manao fety n'olona dia manao fety ianao? Leny lazaina tery ambony ery, isa taona feno ny fiangonana intelo indroa taona ny fivoriam-bavaka. Tonga ny herin'iny efa zara fa misy indray am-piangonana dia mandeha ihany tsy miverina ny fotoam-bavaka. Ianao ve anisan'olona mpameno ohatran'izany isa taona? Raha tena
velona amin'ny fiainanao marina Jesosy. Ary raha tena ny fanena tamin'i Jesosy marina ianao, ary raha le fiazakazana nataonao tena azakazako amin'ny lalan'Andriamanitra, dia tokony efa nifanena tamin'ny anjelin'Andriamanitra ianao, ary tokony efa niresaka maheniheny ny feon'Andriamanitra ianao, ary efa tokony nanaiky ho iraka ianao, ary efa tokony nahitana vokatra tamin'ny analanao teto. Tokony azahoany Jesosy tombony fisisika amin'izao vaninandro zao. Tenena tao firma izay efa maty. Fa izao sy ianao mbola eto. Hanao ny iraka, nanao ny sitrapony. Iverenao kely ilay tena aloha hoe i Jesosy tena amin'ny hazo fijaliana tadavin'izy rehetra any am-pasana. Hitantsika Jesosy efa ny mombamomba sika rehetra ny tsy fahatanterantsika rehetra fa nentin' Jesosy avokoa ny fahotantsika. Zareo fa maha-Andriamanitra azy dia zakany ireny fampahoriana rehetra ireny, ny satroana tsilo, ny fasiana fantsikarezatra sy ny sisa. Raha olombelona nateraka olombelona izy dia mazava fa tsy zakany ireny fampahoriana ireny, fa maha-Andriamanitra azy, mahazanaka Andriamanitra azy dia zakany ireny. Dia ianao efa olona efa nandresy ianao, nampandresena anao, efa nibata fandresena maimaim-poana ianao, andao hitsangana miaraka amin'ny fitsanganan'i Jesosy sika amin'ny zavatra matimaty rehetrarehetra. Manomboka izao ianao mitsy aloha manaova voalohany eny amin'ny tenanao, manaova première pas aloha ianao. Tony mba afaka ao aminao raha vavy sy anadahy izay mahenao amin'ity feo ity, mba hitsangana eny ianao manomboka androany. Tsy hanaiky tsony ianao torotoro ny ara-pananao rehetra, ny torotoro ny fatorianao rehetra, fatoriana lava. Zareo ny olona matory nga tsy maheno inona. Raha tsy foazina mihitsy nga maheno inona. Ka raha matory isan'andro ny ara-pananao, inona zavatra ho renao, inona zavatra ho fo, inona zavatra ho fantatra hoe tsy mahare feo, tsy mareny inona. Dia tianao ohatran'izany ve fiainana? Na inona toromasom-panahy, na inona fahafatesana tsy manjary rehetra teo amin'ny fiainanao, dia izao mitsangana manomboka androany. Mangavy anao akipio masonao raha mety ianao vavaka ao anao. Ray masina tsara indrindra misaotra anao izahay makasitraka feny amin'ity fotoana ity, ny amin'ny ora sy fotoana nomenao anay tsirairay avy reto afaka nandrezana hafatra izany. Ireto ranadahy sy rahavavy reto ny tenako samy ny tenenanao androany, satria izahay rehetra ireto no velona nahita maso ny teninao, nanambaranao indray ka andeha aniranao anay, andehanana indray, andeha hitoro ny filazantsara, andeha fanao fotoana amin'ny toerana iray izay, andeha ilaza sy hampianatra ny olona izay, andeha hampanao batisan'izy ireny amin'ny anaranao izay Jesosy, hanao ny irakao izay ilaza sy bebaka amin'ny rahavavy, ny rahalahy, ny anadany, ny rahavavy izay Jesosy. Izahay rehetra reto ny tompony hafatra androany. Tonombavaka ho anay tsirairay avy tompo, mba omenao anay le hery ny fandresenao ny fasana, hitsangana ny olombelona rehetra indray amin'izao andro androany izao. Andeha hanatanterana ny sitraponao rehetra. Na iza velonaina, na iza maheno dia hafatra tia dia tokony andraikitra amin'izany hafatra izany. Izy mila mitsangana miaraka amin'ny fitsangananao izay Jesosy. Mitsangana ny asa matiny devoly rehetra sy nanjary rehetra tao amin'ny fiainanay. Manomboka izao izay avelanay tena mandamy izy izay hitsangana izay. Tsy hanaiky andevozina Facebook, tsy hanaiky andevozina TikTok, tsy hanaiky andevozina teknôlôjia izahay. Fa tsy haray lamba mihitsy izay tady ny sitraponao foana izay. Inona ny sitrapon'i Jesosy androany? Inona ny antom-pisiko androany? Na iza izy mandreny ty feo ty Andriamanitra, ataovy tompona andraikitra nandreny izany hafatra izany. Samy andeha anaiky ho iraka ao avokoa. Samy andeha hizotra tsara ny fiazakazana amin'ny lalana masaka efa nisoritanao anay izahay. Tsy andeha amin'ny lala tsizy izahay. Any amin'ny lala tsizy tsy ahitana ny anjelinao, fa ato amin'ilay lalana izy. Tadavana ianao. Raha eo andreto ny tsirairay avy na iza namenao fafana ny teto androany, dia izy misy no atsanganao ny fiainam-panany, atsanganao ny zavatra rehetra matimaty teo amin'ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy no nononako izany tonombavaka rehetra izany. Misaotra Tompo. Halleluja. Amen. Amen. Eny ary inoko fa ndraisinao mpitiavana izany hafatra izany ho anao izay mbola
mazoto iheny ny fandarana manaraka dia mbola etaniko sy reraka mihitsy na nafatra anao na teny am'voalohany na teny farany sabonao ny pejitsika mba hahafahanao mandray notification manaraka betabe ny afatra mpitondran'Andriamanitra ato anivon'ity pejy ity rehefa taritra ny fanahy ny rahavavy sy ny anadahy dia tonga izaran'izany ato ka mba mahazo koa ianao zany notification zay fotoan'izay dia mba sy ho very anjara amin'izany ianao dia mba saboneo ny pejy raha tsy mampaninona anao dia misaotra indrindra ny amin'ny fankatoavana misaotra tsika rehetra amin'ny fahavononana ary mino aho fa akoatra an'izay fa nitory-teny renao tany ambadika rehetra tany mbola manamafy an'izay fa renao ny androany hitsangananao manomboka izao ny antom-pivelomanao dia Jesosy tsy velona noho ny amin'izay fiainanao tao ianao sy ny sakafo nohaninao farany malerivana tamin'ny atoandro na tamin'ny roviana nananao sakafo fa velona noho ny amin'i Jesosy ianao andao anao ny sitrapon'i Jesosy tsika rehetra izay ny antom-pivelomako izay ny antom-pivelomanao amena samita in'Andriamanitra mahery izy indrindra raha sitrapon'ny tompo tafahoana indray tsika amin'ny andro sy mampety azy amen